aoka hiara hivavaka antsika rehetra to. Saotranao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay isan'andro. Satria dia ianao no nitatana ny fiainanay mandritra ny taona izay tsy nifankahitana teto indray, ka tonga somatsara manatrika an'izao sataona ny toby lehibe akary malazo izao. Saotra Jesosy satria mbola tianao hanatona anao izahay hibebaka marina ary hiova fo mba handeha araka ny fiantsoanao. Apetraka aminao izao olona maro izao mba tsy hisy overina dia iray azy samy hitoetra amin'izany fiantsoana izany, ka tena mpanaradianao tokoa. Dia tonga eto izay Tompo, tsy manan-kalahatra satria fantatrao loatra ny fahotanay sy ny tsy fahombiazanay, fa tonga eto kosa handray hery avy aminao, famelan-keloka avy aminao, ary ovay ny toetranay mba tsy ho tamana amin'ny ody izahay. Dia petraka aminao Tompo ny teninao izay hambara eto, aoka ny fanahinao masina ny heloa lalana, hanamboatra ny fonay, ny tenanay manontolo, ka ny teny izay hambara eto dia tahaka ny voatsara izay milatsaka amin'ny tany lonaka ka havokatra eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy manakinana izany vavaka izany, misaotra Tompo mahalalana ny fitiavanao, mamindra fosy mamelany helokay ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana, nahazo ity fotoana ity indray amin'izao fotoana izao, tafahony eto amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny Tompo satria izy no mandahatra ny fiainana, fa tsy mora moa ny anatrehana ny zavatra rehetra, ka dia saorana ny Tompo raha tonga eto isika. Ny nomena ho anjarako dia fampianarana soratra masina, ary lava ihany ty perikopa nomena ity, ka na dia nisaka namitina aza dia lavalava. Ka ny tenin'Andriamanitra izay ampianarina eto dia ao amin'ny Efisianina 4:4. Efisianina 4:4 andininy 7:12, dia mahatratra ny 5 dia mijanona any amin'ny 1:2. Lavalava ihany izany. Efisianina 4:4 andininy 7:12 dia mahatratra ny 5 ary dia mijanona any amin'ny 1:2. Dia ho vakitsika aloha ny teny alohan'ny fampianarana, vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa izao nolazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo, ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany saina, fa efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny, noho ny tsy fahalalana ao anatiny noho ny hamafin'ny fony. Dia olona tsy mahalala henatra intsony, ka manolo tena ho amin'ny fijejojejoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fiaremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo an'i Kristy, raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarina anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba ialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny filany fitaka, fa mba ho avaozona kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsehana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ho esoriny langa ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tenantsika momba ny tenany namantsika avokoa isika. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay mangalatra tsy hangalatra intsony, fa leo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanana, mba hisy homeny izay tsy manana. Aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto, fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazoan'ny mihaino fahasoavana. Ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasenareo ho amin'ny andro fanavotana. Isory aminareo ny folentika rehetra
sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenany ratsy ary ny lolopo rehetra, ary aoka samy haly mifanahy amin'ny namanareo avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ho amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana araka ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra kasitrahana amonjintsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mahamelika ny olona masina izany, na fahavitavetana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy izay tsy tokony atao, fa aleo misaotra. Fa fantatrareo marina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina, mpanompo sampy izany. Aza mety ho fitahan'ny olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fanarahana. Ho aza mety ho mpiombona aminy ianareo, fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava amin'ny tompo ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanakiny mazava, fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Mamantatra izay kasitrahan'ny tompo, ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavokatsoa, fa aleo mananatra izany, fa izay ataony ao amin'ny miafina dia mahamenatra na dia ny milaza izany azy. Fa ny zavatra rehetra raha hanarina dia asehon'ny mazava, fa na inona aseho dia mazava. Koa izany no ilazana hoe nifoaza ianao izay matory, ary nitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Ho tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny endry, ka raraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenon'ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo, misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, fahatahorana an'i Kristy. Amen. Vaky teny ihany izay efa lavabe izay, kanefa dia fitinina ihany izay zavatra ambara eto. Tsy ho tsara ho marina manokana eto aloha, ny lohateny izay anjarantsika amin'ity dia ny hoe ny fandehanana tahaka ny zanakiny mazava, fandehanana tahaka ny zanakiny mazava. Ka tsara ho marina eto aloha fa tsy hiditra amin'ny adi-hevitra samihafa momba ny mpanoratra no atao eto, fa amin'ny teolojiana sy ny mpampianatra soratra masina teo alohako no antenaiko fa efa nanao izany. Misy adi-hevitra be manko ty mpanoratra ity ka tsy hiditra amin'izany tsika. Antony satria efa ty amin'ny toko fahefatra sy fahadimy no misy atsika, ka raha miverina miadi-hevitra amin'ny mpanoratra lava ny resaka, ho mainka lava. Kanefa na dia izany aza dia mety handalo ambangovangony ihany amin'ireo toko voalohany hatramin'ny toko fahefatra eo alohantsika ity isika. Raha ny mahamanokana ny epistily ho an'ny Efesianina no resahana, dia tsy misy ao amin'ny soratry ny testamenta vaovao manana fifandraisana bebe koa amin'ny fiangonana ankehitriny tahaka nyity epistily ho an'ny Efesianina ity. Ny mahazava-dehibe azy araka ny mahafatr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana moderna azy dia tsapa amin'ny fahitana ny fomba samihafa anoloran'ny mpanoratra azy izany. Ao no ahitantsika azy ny mahazava-dehibe an'ity epistily ity, ao amin'ny fampitana n'ilay hafatr'Andriamanitra, ao no ahitantsika azy. Anisan'izany ny fampianarana ny amin'ny mahamanerana izao rehetra izao ny anjara asan'i Kristy ao amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Hita fa tena ambony amin'ny raha momba ny ekumenisma izany. Ny Efesianina no andrenesana ny fanamarinana momba ny fankalazana fa
ilay tompon'ny fanompoam-pivavahan'ny fiangonana no mpanapaka sady mitondra an'izao rehetra izao koa, ary ao aminy no misy ny planina hanangonana ny firenena rehetra sy hampisy ireo lamina rehetra hatanteraka izany. Miaraka amin'izany koa dia ity epistily ity no miatrika zava-misy azo tsapahitanana momba ny ratsy izay mbola mangeja ny fiainan'ny olombelona, na eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay zany na eo amin'ny fiarahamonina. Dia hita zany ato amin'ny epistily. Ny zavatra azo antoka anefa dia ny fananan'ny mpanoratra viana voafaritry ny seha-pandiniana momba ny fandresen'ny Kristy ny tontolon'ny tany, na ny kosmo zany. Mbola ho resena io ary ho resy tanteraka, ary tsy maintsy ho tongo zany fandresen'ny Kristy ny tontolon'ny tany zany. Ary ny fandresena tanteraka ny herin'ny ratsy misy eo aminy koa tanteraka zany. Na dia zany aza dia mahalala tsara ny zava-misy ny mpanoratra fa ny fiangonana dia ampahorian'ireo fahefana ratsy eto amin'izao tontolo izao, izay tsy maintsy toerina sady resena zany fahefana ratsy zany. Ireo zava-miavaka hita amin'ny liturgia ao amin'ny epistily izay miaraka manamafy ny taratasy eto, raha ho an'ny mpanoratra manokana indray ny jerena dia maneho fihetsika velona asehon'ny tanan'ny mpanoratra amin'ny fanehoany ny tononkira sy ny momba ny finoana, ny vavaka, ny sakramenta izay narafy ny soratra pastoraly zany. Ireo no manome ny hanitry ty epistily ity sy mampiavaka azy amin'ny epistily hafa. Ny toko voalohany ary no manokatra antsika halalan'Andriamanitra. Ao amin'ny toko voalohany no amelabelaran'ny mpanoratra an'izany. Toko faharoa izay mameno azy amin'ny hery ny mitondra antsika hihevitra momba an'Andriamanitra ho mpamerina ny jiosy sy ny jentilisa amin'ny fahafatesany sy ny fahotany mba ho tafaray indray amin'ny fiombonana tokana. Io no hitantsika amin'ny toko faharoa. Dia milaza fa Andriamanitra no mbola hamerina ny jiosy sy ny jentilisa mba ho tafahombona ho tokana iraindray. Ny toko fahatelo indrindra no mamelatra ny zava-miafina momba ny jentilisa manokana ny amin'ny fitondran'ny Paoly azy eto amin'ity tany ity. Izany hoe lazain'ny Paoly eo fa efa natokana hitondra ny jentilisa izy no mandamina an'izany. Raha pitahantsika amin'ny toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy zany, ditantsika ao ny tenin'ny Paoly ny amin'ny fitondrana nametrahana azy ho adidiny ny hitondra ny jentilisa. Toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary noho zany zaho Paoly mpifatitry any Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha ambarenareo ny fitondrako ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ahy ny zava-miafina araka ny voasoratra amin'ny teny fohifohy teo sy ny sisa. Izany hoe io zany manambara fa efa natao mpitondra ny jentilisa Paoly izay nanoratra ny epistily. Eo amin'ny toko fahaefatra misy antsika ity indray no isehoan'ny fiombonan'ny fiangonana ho iray toy ny vatan-tena tokana sady manana anjara asany ny mpino tsirairay ao aminy. Io no anehoana an'izany, vatan-tena tokana ny fiangonana nefa manana ny mpino tsirairay izay manana anjara asa ao amin'izany vatan-tena tokana izany. Izany hoe raha lazaina tsotra dia hita maso eto ny vokatry ny fananarana tsara nataon'ny apôstôly ho an'ny fiangonana. Vatan-tena ianareo fiangonana, hoy Paoly eto, nefa manana anjara amin'izany vatan-tena zany ny mpino tsirairay avy. Tanteraka ny fananarana nataon'ny Paoly ho an'ny fiangonana amin'ny alalan'izany teny zany. Kanefa na dia zany aza, dia hitako fa zany no fototra hankalazana ny Kristy, zany maha vatan-tenan'ny Kristy sy ny maha manana anjara asa zany, izay nandresy ny fahavalony ary niakatra any an-danitra. Reny fankalazana ireny dia fanomezana noraisiny tao amin'ny maha olona ny Kristy. Izany hoe teo amin'ny nofo maha olona azy no nandraisany izany. Nandraisany an'ilay hoe nandresy dia nitondra olona nakany an-danitra. Tovy amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahatelo amin'ny telopolo koa zany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa
andininy fahatelo amin'ny telopolo hitantsika toy ihany koa zany San'ny apôstôly toko faharoa andininy fahatelo amin'ny telopolo ary rehefa nasandratry ny tanana kavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasaina dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Zany hoe rehefa avy nandresy izao zavatra misy eto amin'izao tontolo izao dia nakarina any an-danitra ary mitondra olona ho babo any ary mbola ho hitantsika eto moa zany. Zany ny fandraisan'i Kristy ny fahavalony. Eto ary dia nandray ireo fanomezana ireo ny lohan'ny vatatena dia Kristy zany. Izy no lalana mampifandray ny rehetra, mampifandray ny lanitra sy ny tany. Hitantsika amin'ny Efesiona toko faha-efatra ity zany dia ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo zany. Efesiana toko faha-efatra andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Zao ny voalaza zao. Koa izany no ilazana hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Zany hoe mampifandray ny tany sy ny lanitra Jesosy. Izy no fototry ny fifandraisana rehetra. Zany no tena hambara eto. Izy no mampifandray, mampifanatona ny tany sy ny lanitra. Manana endrika anankitelo zany fanomezana ao amin'ny Kristy zany, ilay fanomezana noentina ho any an-danitra. Dia ny voalohany an'izany dia ny fanandratana ny olombelona amin'ny toerana avo. Ilay olona noentina nakany an-danitra dia midika hoe fanandratana ny olombelona ho amin'ny toerana avo. Ny faharoa dia zao, ny olona izay voababon'i Kristy dia nentina ho baboina indray mba hanana fanompoana hafa. Zany hoe olona izay voababo tamin'ny toerana hafa ny olona, voababon'ny Satana raha atsorina zany, dia noraisin'i Kristy indray ho babo ka noentina hanana fanompoana hafa dia hanompo an'Andriamanitra ray zany. Ary ny fahatelo dia zao, ny olona izay voababo nafahan'i Kristy teo am-pelatanan'ny fahavalo. Io no milaza fa ny olona dia nibaboina niala teo am-pelatanan'ny fahavalo ka nomena an'Andriamanitra. Zany ny fanomezana tolotra an'Andriamanitra ray. Ny olona azon'i Jesosy natolony ho an'Andriamanitra ray. Zany koa no mamokatra olona hijoro vavolombelona. Fa rehefa babon'i Kristy isika natolotra ho an'Andriamanitra dia ny dikan'izay misy vokatra vavolombelona ho amin'ny fankalazan'i Kristy sy ho mpanompo hanafaka ny hafa indray. Rehefa azon'i Kristy ianao dia mijoro vavolombelona ka hanafaka ny olona mbola voageja indray. Zany nanafahana antsika teo am-pelatanan'ny Satana mba azotsika manafaka an'izay mbola babo sy mbola am-pelatanan'ny fahavalo. Efesiana toko faha-efatra ary ilay anjarantsika ateo amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Izay ny anjarantsika hatrany amin'ny toko fahadimy, fa toko faha-efatra andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amin'ny telopolo. Toko faha-efatra manontolo zany ilay tapany farany eto no resahana. Dia momba ny fananarana ho amin'ny fahadiovana sy fahamasinana no ambara ao. Momba ny fahadiovana sy fahamasinana. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo ny mba handehananareo, ny tsy handehananareo tsony tahaka ny fandehany jentilisa amin'ny fahafoanany sainy sy ny sisa. Ka io dia fahadiovana sy fahamasinana no ananaran'ny Paoly ao. Mampitohy izay voalaza tery aloha ny apôstôly amin'ity fizarana ity. Zany mahatonga ny teny eto hoe koa izao no lazaiko aminareo. Ilay hoe koa izao dia mampitohy ny tany aloha Paoly amin'izany. Inona ny dikan'izany? Mampifandray izay voalaza ary amin'ny andininy voalohany amin'ity toko faha-efatra ity dia ilay fanevantsika amin'ity taona ity. Ilay hoe koa amin'izany dia miverina any amin'ny voalohany Paoly raha milaza an'izany. Jerentsika ny toko faha-efatra andininy voalohany. Ary noho izany zaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo. Io no lazainy eto hoe koa amin'izany no lazaiko sady ambarako amin'ny tompo ny tsy handehananareo intsony tahaka ny fandehany jentilisa amin'ny fahafoanany saina. Handeha miendrika ny fiantsoana
io no mahatonga ny teny eto. Raha mandeha miendrika ny fiantsoana, ny antsoana azy ny Efesianina na ny fiangonana, dia tsy maintsy hanana fiainana hafa tsy mitovy amin'ny jentilisa mihitsy. Io ny fiangonana. Raha mandeha miendrika ny fiantsoana ny fiangonana, dia azo antoka fa tsy handeha araka ny fanaony jentilisa intsony izy, tsy mandeha amin'ny fiainany jentilisa na ny fanaony. Ny fiheveran'ny apôstôly ny mpamaky azy na ny Efesianina dia jentilisa raha-pirazanana izy teo aloha. Zereo ny toko 2:2-10. Toko 2:2-10. Izao ny voalaza ao: ho atsarovo fa fahiny ianareo izay jentilisa araka ny nofo. Jentilisa araka ny nofo ianareo teo aloha. Toko 3:1. Ary noho izany zaho Paoly mpifatitra ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, milaza fa ireo mpamaky azy na ny Efesianina dia zao jentilisa araka ny nofo teo aloha, araka ny razana, ka niaina maharitra tamin'ny fivavahana jentilisa izy ireo, niaina maharitra tamin'izany tamin'ny fanompoan-tsampy. Zany ny toerany naharitra, zany namatotra azy, ka hamafisin'ny apôstôly ao amin'ny toko 2:1-20 ka hatramin'ny 2:20 zany. Dia lazainy ao le fiainana namatotra an'ireto jentilisa ireto. Toko 2:1-20 ka hatramin'ny 2:20, vakiko kely ihany. Ary tsarovo fa ianareo fahiny, ary tsarovo fa fahiny ianareo dia jentilisa araka ny nofo, ka nolazainy voafora tanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovo fa tamin'izany andro zany dia tsy nanana any Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely, ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana sy ny sisa. Hatramin'ny 2:20 dia milaza fa tena jentilisa ny ainanareo, ary fotoana lava ny ainanareo tamin'izany fahajentilisana zany. Ary io fiainana feno fahajentilisana io no mampiavaka azy, mampiavaka ny mahajiosy ny jiosy, ary mampiavaka ny mahajentilisa ny jentilisa. Le fiainana ao anatin'ny fahajentilisana zany. Kanefa nahazo famoronana vaovao reto olo reto ankehitriny, nahazo famoronam-baovao izy, ka nahazo karazan'olona rasy vaovao. Nahazo rasy vaovao zany dia ilay rasy fahatelo, zay le izy. Jentilisa poka dia nifangaro tamin'ny, rehefa avy eo dia nifangaro tamin'ny jiosy, dia lasa nahazo karazan'olona vaovao fahatelo, dia ny fiangonana. Satria eo amin'ny rasy fahatelo na eo amin'ilay karazan'olona fahatelo dia zao tsy jentilisa poka intsony, ary tsy ilay fahajentilisana mifangaro tamin'ny jiosy, fa lasa fiangonana kristiana tafaraisy tafakambana ao na jiosy na ny avy amin'ny jentilisa. Io no maha-izy azy ny fiangonana. Efa nandeha tamin'ny fiainan'ny fahajentilisana ny mpamaky ny Efesianina teo aloha, nahazo famonjena izy ankehitriny ka tafaray mandeha ao amin'ny asa tsara. Zereo tsara ny toko 2:10. Toko 2:10. Zao ny voalaza ao: fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Io ny zava-dehibe. Efa aty amin'ny fahatelo tsika, tsy jentilisa intsony na jentilisa mifangaro amin'ny jiosy, fa efa kristianina ka manao asa tsara. Koa faranan'ny apôstôly eo amin'ny 7:70 eto amin'ny anjarantsika ity ary: raha izany nisy ianareo izy ny apôstôly amin'ny 7:70 anjarantsika, izany mato koa izao no lazaiko. Raha izany nisy ianareo teo aloha na izany nisy atsika teo aloha, io no ambarany tena, koa izao no lazaiko. Faranany eto zany le tena ambara, zany hoe ho amin'izany satria efa jentilisa ianareo, dia izao no lazaiko aminareo ankehitriny rehefa tonga kristianina ianareo. Zany hoe reo lalana efa nalay ianareo fahiny reo dia lalana tsy nahavonjy ianareo akory, fa lalana mahavery zany. Ratsy ny fiainany tsy mino, oloko ho azy tsy mahita izay hotodiana tahaka ny sambo any anivon-dranomasina, izay tsy manana hoe aiza ny mpaleha.
atopatopa eo voan'ny ranomasina eo, zany ny fiainanareo teo aloha, tsy mahita lalako mbana akory. Jereo ny Romanina toko voalohany 1:20 mbola manamarina an'izany, fiainana fahajentilisana zany. Toko voalohany 1:20 zao ny vola zao, fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nankasitraka azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra na ny saotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina toy ny fonodonto. Io ny lazaina eto, io ny fahajentilisana. Maizina tsy manana izay todiana, olo-kohoasy, ratsy ny fiainan'ny olona ao anaty fahajentilisana. Ny asany tsy mino dia izay tiany hatao no atao. Izay ny asany tsy mino, izay tiany hatao no atao. Izay ny fomba ny tsy mino, izay no asany. Izay ny zavatra eo amin'ny fiainany. Ary izay eritreretiny ao anatiny ao dia izay eritreretiny, tsy misy fifehezana na kely azy. Araka ny fiheverana nataony tsy mino an'Andriamanitra tsy ho mendrika, araka ny fiheverana nataony tsy mino an'Andriamanitra ho tsy mendrika no nanaovany asa fahatany, asa tsy matahotra an'Andriamanitra. Eo ny zavatra misy. Ambara-pahabe maso eto ary amin'ny 7:17 ity, amin'izao fampidirana izao, fa teny fanambarana avy amin'ny tompo ity fananarana ity. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo. Io ny lazainy Paoly eto. Teny avy amin'ny tompo ity fanambarana ity, zany hoe fahitana avy any ambony mihitsy no ambara eto, mba hampahiratra ny mason'ireo fa ianareo dia tsy hafa fa rantsana avy amin'ny vatantenan'i Kristy ankehitriny. Io ny tena ambara. Fanambarana avy amin'ny tompo zao ambara zao sy Paoly. Fa ianareo kristianina ankehitriny zao dia tsy hafa fa rantsana avy amin'ny vatantenan'i Kristy izara fahasoavana. Ary ny fanaovanareo an-tsaina momba izany no hamokatra fijoroana vavolombelona amin'ny asanareo, amin'ny asa izay ataonareo amin'ny tompo. Ary amin'ny alalan'ny fahefana ananako izy Paoly apôstôly no amoahako zany aminareo, satria apôstôlin'ny jentilisa izy. Inona ary ilay fananarana? Inona ny mahatonga ny Paoly milaza hoe fahiny ianareo dia tarifa izao nambarako amin'ny tompo ankehitriny? Inona ny fananarana? Fananarana dia tsy tsotra, tsy handeha araka ny fanaon'ny jentilisa, tsy hiverina ny amin'ny jentilisa indray ny fomba, tsy fotoana hiainanareo amin'izany intsony ny maharatsa ny vatan'ny Kristy ianareo ankehitriny, dia ny sampy sy ny fomba n'izao tontolo izao, tia fijejoana sy fijangajangana, io ny manjaka amin'ny fiainany. Io ny 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Tsy miverina ny fahajentilisana indray. Io no ambarako anareo avy amin'ny tompo zany teny zany. Io ny lazainy Paoly eto. Io dia mampieritreritra tokoa ry havana. Fa firifiry moa ny kristianina. Firifiry ny kristianina. Betsaka. Eny fa hatramin'ny fifoazana azy mankafy ny toetra maloto tahaka izany. Efa lasa lavitra amin'ny fanompoanan'i Kristy nefa miverina any amin'ny fahajentilisana. Firifiry ny olona manao izany. Ny fiovampo miala amin'ny fanaon'ny jentilisa dia tsy fanaovana ny fahajentilisana intsony. Zavatra tsotra ane izany. Ny fiovampo fialana amin'ny fahajentilisana dia ny tsy fanaovana ny fahajentilisana intsony. Fa raha tsy izany, mamita tena ny olona. Tena mamita tena ny olona. Raha lazainy dia mamita tena hianao raha efa tonga kristianina nefa miverina amin'ny fiainan'ny fahajentilisana. Izany hoe mandainga amin'ny tenanao ianao milaza hoe kristianina nefa tsy izy. Raha efa tonga aty amin'ny maha-kristianina mbola miverina amin'ny fanao jentilisa. Fa izay miaina amin'izany fomba fahajentilisana izany dia tsy maintsy manao ny ataony. Betsaka ny olona no manao izany. Misy lanonana jentilisa dia milaza ny olona manao hoe dia mba hoeny aho. Dia ny olona manontany azy hanao inona eny? Tsy hanao ny fombany aho fa mba hijery ny ataony. Fa tonga avy eny ianao fa dia raoka. Tratrany ianao raha miditra eny. Fa rehefa niala tao dia tsy makao intsony. Izay no izy.
fa tsy hoe makeny mba hijery ny ataony, fa zay miaina amin'ny fomba jentilisa dia tsy maintsy manao ny ataony. Eto ny apôstôly dia mitanisa ny fahadalan'ny jentilisa zay efa niainan'ny kristianina teo aloha mba hamparikoriko azy. Tsy mora ny lazany eto dia ny 7 efa tonga maizitsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anatiny noho ny amafiny fony, dia olona tsy mahalala henatra itsony ka manolo tena ho amin'ny fijejojejoana hanao zay fahalotoana rehetra amin'ny fiaremana sy ny sisa. Io no lazainy eto. Tany Saint Paul ireny zavatra ireny mba hamparikoriko ny efa tonga kristianina, ary mahamenatra izy na dia milaza azy araka ny bokin'ny Kolosianina izany. Ambara eto ary fa ny maha-kristianina ny kristianina dia izao: tsy hoe fiovana, fomba vaovao hafa tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony no ataony, fa ny kristianina raha lazaina amin'ny fomba hafa, hoy Paul eto, dia teraka indray. Ny kristianina dia teraka indray, tsy ny hoe miova fomba ihany fa tena nateraka ary teraka indray. Zay ilay kristianina. Izany hoe toy ny tsy nisy mihitsy na jentilisa azy teo aloha, tsy tokony nisy marimarika ahitanao jentilisa ty olona ty teo aloha, fa tena hafa satria olom-baovao nateraka, zava-boary vaovao. Zay ny kristianina. Zay ilay izy. Noho izany dia avelao tanteraka sady vonoy ny fomba fanao jentilisa maizitsaina teo aloha. Io no ambaran'ny Paoly apôstôly. Inona ary no atao rehetra? Dia inona zany no atao rehefa niala amin'ny fahajentilisana? Dia hanao inona? Dia be ny kristianina manontany teny, inona zany no atao korapasy? Hany zany fa niala tamin'ny fanaoko taloha, dia hanao inona zany? Inona zany no ataoko zao? Betsaka ny olona manontany tena tahaka an'izany, tsy fantany akory makaiza inona no atao. Tsy maintsy mianatra ao amin'ny Kristy, hoy ny apôstôly eto. Tsy maintsy mianatra ny amin'ny Kristy. Zareo ny 2:20. Zao na amin'ny 2:20. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo any Kristy. Tsy mba toy izany ny anaranareo any Kristy. Io no lazany eto. Tsy maintsy mianatra amin'ny Kristy ny olona zay efa niala tamin'ny fahajentilisana, hoy ny apôstôly eto. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany ny anaranareo any Kristy. Hafa ny anareo. Samy mitovy amin'ny jentilisa fa hafa. Tenin'Andriamanitra azo vakiana tsara ny fiainan'i Jesosy. Io ny tsarovo ry havana. Tenin'Andriamanitra azo vakiana tsara ny fiainan'i Jesosy, ka aza vakiana ao anaty taratasy fotsiny, fa vakio ao anatin'ny fiainanao. Io no ataovan'ny Kristy. Tenin'Andriamanitra azo vakiana tsara, teny velona azo vakiana ny fiainan'i Jesosy, ka aza vakiana ao anatin'ny taratasy ihany, fa vakio amin'ny fiainanao. Zany no atao hoe mianatra ny Kristy. Io no atao hoe mianatra ny Kristy. Ary tsarovo ny mpianatra Jesosy. Mpianatra ny Jesosy anie tsy nampidirina tao amin'ny Estipielina na nampidirina tamin'ny Salta, fa mianatra amin'ny isan'andro na matory na mifoha na misakafo na mandeha na mitoetra na miala sasatra, mianatra amin'ny Jesosy. Ary io no ambara inona no hataontsika? Dia nio izay nataon'i Jesosy, ary aza vakiana amin'ny taratasy ihany, fa vakio amin'ny tenanao. Io no ambaran'ny Paoly eto. Io rehetra hoe mianatra ny Kristy zany, vakio amin'ny tenanao. Zany no atao hoe mianatra ny Kristy. Tsy maintsy mamaky ny fiainan'ny Kristy, fa miainao aminy mba hianatra izay nataontsika. Raha mianatra amin'ny Kristy ianao dia ho voavontsy, ho afaka amin'ny fahamaizinana. Ho amin'izay dia tsy ho ambanin'ny fitaka sy ny langa intsony, fa isokatra ny masonao, ahita fa tena ratsy ny fomba fiainana teo aloha. Ny fiainanao amin'ny Kristy ary tsy mifamakena boky ihany fotsiny ny fiainanao amin'ny Kristy, fa ny fihenoana ny feony. Zareo ny 2:20, fihenoana ny feony. Tsy mamaky boky ihany. Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana zay ao amin'ny Jesosy. Io ny 2:20. Tsy mianatra ihany fa mihaino ny feony. Ary zava-dehibe zany ry havana. Ary io dia zavatra tsaroako.
rehefa miomana anao toriteny dia tena misy feon'i Jesosy mihitsy ao anaty toriteny rehefa miomana ianao, misy feony mihitsy ny teny aminao, ka tsy hoe mamaky boky ianao dia vita fa mihaino ny feony manaradia azy. Io no asan'ny apôstôly eto ataon'ny mpino mpanaradia any Kristy. Tsy maintsy mihaino ny feony koa antsika, ary zava-dehibe izany fianarana ny Kristy izany. Io ary no ambarany soratra masina eto, ny tsy famakina ny boky ihany fa sady hianatra azy tsika no hihaino ny feony. Ny maharatsam-batana vaovao ao amin'ny Kristy ary dia ny fanariana ny toetra taloha, miova fo, miova ny saina, miova ny fiainana, 12 ka hatramin'ny 720 izany, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filany fitaka, fa mba ho avoazona kosa ianareo amin'ny fanahy ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Io no ambaran'ny Paoly eto. Tsy ho voatanisako eto izany toetra taloha izany, fa satonany ihany koa no ambaran'ny apôstôly Paoly eto. Be dia be ny fiainana taloha ratsy tsy ho ahitanisana eto, na ianareo izao mahalala azy. Rehefa mody avy eto ianareo dia samy mitanisany toetra ratsinareo, fa raha ao aby eny izany. Izao aby nataoko taloha dia isao tsara, fa tsy voatanisako eto izany, fa ao amintsika ao ihany izany, fatatsika izany. Fa raha ambaratsotra hoe ahoana moa izany toetra taloha izany, ambaratsotra dia izao: izay zavatra ankafizinao indrindra no tena fomba taloha. Raha ambarako tsotra, izay tena ankafizinao indrindra, io ny fomba taloha. Ary izay zavatra halanao indrindra nefa fantatr' Jesosy fa mahasoa lavitra ankehitriny, io ny fomba vaovao. Izay halanao indrindra nefa fantatr' Jesosy fa mahasoa lavitra ankehitriny, io ny fomba vaovao. Ary io matetika anao ataon'ny dokotera, ty fanafody ty ny mahatsara anao, dia hoanao mangidy ty, io ny mahatsara anao. Dia laza amin'ny dokotera hoe tsy nohaniko ilay fanafody fa le taloha ihany no toy, satria iny ny mahatsara. Tsy izy izany, izay halanao indrindra fomba taloha io, fa izay tianao indrindra ny fomba taloha, fa izay halanao nefa tian'i Jesosy soanao, io ny fomba vaovao. Ary izay zavatra halanao izany, io no hitondran'ny Kristy anao, hanavaozana anao, izay tsara lavitra noho ny teo aloha izany. Izao ny marika hahafantaranao azy. Torohevitra ihany izany. Izao ny marika hahafantaranao azy. Ny fomba fahajentilisana teo aloha dia izay fomba fanao mandrava sy manapotika tanteraka. Io fomba jentilisa io. Ny fomba jentilisa dia tsarov fa tsy manorona zava-baovao ho anao ny jentilisa, fa ny fomba jentilisa ilay fandravana sy fanapotehana, io ny fomba jentilisa. Ary dia tsarov izany, fa ny jentilisa tsy mahay izany, fa ianao no mahita hoe fa potika tanteraka izany fiainany olona izany. Ary ny fiainana vaovao kosa manorona fahatsarana sy manavao ny fiainanao ho tonga zava-boary vaovao. Io ilay fomba vaovao ao amin'ny Kristy, fomba izay manorona fahatsarana sy manavao ny fiainanao ho tonga zava-boary vaovao. Zareo ny 720 sy 720. Fa mba ho avoazona kosa ianareo amin'ny fanahy sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Io ilay ahitantsika azy. Zareo izay nanapotika anao teo aloha, aza miditra amin'izany intsony. Vahoaka mety hahavaozin'ny Kristy ianao mba hitondra tena zava-boary vaovao. Izany indrindra no antony ilazana eto hoe manadio sy manamasina amin'ny Kristy ny fiainana maha-kristiana. Rehefa tonga kristiana ianao dia tsarov fa sady diovina sy hamasinina ao amin'ny Kristy. Izany no ataon'ny Kristy ny fiainantsika, diovina sy hamasinina. Ka na dia efa very aza ilay endrik'Andriamanitra teo aloha, dia indro averin'Andriamanitra indray izany. Endrik'Andriamanitra tamintsika efa very noho ny fahotana, fa rehefa amin'ny Kristy ianao ahorina indray, averina indray,
zany endrik'Andriamanitra izay very teo aloha zany, tsarovo zany ry havana. Fandravana ny toetra taloha ary fananganana ny toetra vaovao ary ny fiainana kristianina. Io no ambarany Lotera, hoy dama ela ao anatintsika tsy maintsy vonoina amin'enina sy ny fibebahana atao sanandro. Zany le izy. Ka ny fiainana kristianina ny tena izy dia ady. Zany ny fiainana kristianina. Zany hoe mandrava le fiainana teo aloha ary manangana na mitoetra amin'ny fiainam-baovao. Zany no atao hoe fiainana kristianina. Fandravana ny teo aloha ary fanangana ny toetra vaovao ny fiainana kristianina. Tsy maintsy arodana ny taloha ary atsangana ny vaovao. Toy izao ary noneho ny apôstôly azy eto. Ny anankiray arodana ary ny anankiray ahorona. Jereo ny toko fahadimy amby roapolo andininy toko fahadimy amby roapolo na ny tapany voalohany dia izao no ataony. Koa esory ny langa, arodana ny langa, zany no marina. Dinina ny faharoa, ka samy milaza ny marina amin'ny namany afy ianareo. Ny atsangana indray dia ny filazana ny namany, filazana ny marina. Io no atsangana. Arodana ny langa, atsangana ny marina. Raha tena kristianina tsy mpandainga, mpilaza marina ianao ankehitriny. Arodana izao, aza mitana lolo-posy fahatezerana eo amin'ny andiny fainina amby roapolo tezera fa aza manota. Ary ao ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Tezera fa aza manota. Zany hoe aza mitana lolo-po fahatezerana. Ary ny tapany faharoa amin'ny hoe ary ao ka tsy ho tratry ny masoandro miletika. Inandray no atsangana manaova fampihavanana. Tsy efa maty vo hoe tahak'izay dia mba navelako ihany ny heloko ranony iny fa dia maty ke izy. Ahoana izay no mataoko rehefa tokany amin'i Jesosy? Aza mitazona lolo-po, atsangano ny fampihavanana. Arodana ny halatra eo amin'ny toko andiny fahavalo amby roapolo. Aoko izay mangalatra tsy hangalatra intsony. Andiny fahavalo amby roapolo zany ary tapany faharoa, asa tsara no atsangana. Raha vao kristianina tsy maintsy izay, misy arodana dia misy atsangana. Raha nangalatra teo aloha dia manao vasa tsara amin'izao kristianina izao. Andiny fahavalo amby roapolo, fa aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany. Ina koa no arodana? Teny ratsy, teny fahatany. Ao amin'ny toko fahasivy amby roapolo tapany zany. Aoka tsy haloaka ny vavanareo izay teny maloto. Tena manahirana ane io. Raha miditra amin'ny stationnement ianao dia tapeny sofina. Fa tsy mora ny teny maloto ao. Rehefa miova kristianina ianao, inona no atsangana? Fiteny manampy ny hafa. Andiny fahasivy amby roapolo tapany B. Izao no lazainao. Anao ka tsy haloaka ny vavanareo ny teny maloto, arodana izany. Fa izay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony hanaovana mba hahazoany mihay ny fahasoavana. Izany hoe ny teny avoaky ny vavanao izany dia fiteny manampy ny hafa. Inona ny dika izany? Toriteny mamelona azy. Andiny faharaiky amin'ny telopolo, arodana ny fitondran-tena ratsy. Esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan ratsy ary ny lolopolo rehetra. Andiny faharoa amin'ny telopolo indray, inona no atsangana? Ny alemem-panahy. Io no atsangana. Atsangana ny alem-panahy. Indraindray ny kristianina dia misy mpitabataba. Tsy hoe mitabataba am-piangonana fa vao miteny dia tabataba fahavinirana. Ary misy olona mitsitra maty aza no ny teny ataony. Inona ny nahafaty azy? Ny tenen'ny ranona mafy dia nisongotra ny lalan-drà dia tapaka dia maty. Dia ranga no teny izany dia kristianina ranona ny nanao an'izany. Toetra taloha tsy maintsy arodana izany. Raha toetranao izany ho vao. Aoka ho fahalemem-panahy. Zareo ny andiny faharoa amin'ny telopolo, ary aoka samy halemy-fanahy amin'ny namany afy ianareo. Ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo amin'ny Kristy. Aoka izany no ifamelanareo heloka. Raha fitinina izany dia izao no azam-bary.
Ny fiovana voalohany zany izay ambaran'ny apôstôly eto dia fampiasana ny vava. Rehefa kristianina anao amin'ny 1520 dia hiova ny fiteninao. Nisy olona nitory-teny tamin'ny maraina dia miheno aho, tsy ho lazaiko hoe aiza moa fa ambony farafara raha ny marina koa, satria aoka hiteny marina eo ambony farafara. Dia izao no lazainy rehefa mba miteny ianao dia tokony mba hiverimberina ny Tompo Jesosy. Izao no lazainy Tompo, izao lazainy Jesosy. Ilazana fa niova ianao izay ny dikany. Dia niova ranona fa dia Jesosy koa no teneniny ankehitriny. Io no manambara fa tsy raha hafa amin'ny mivoaka amin'ny vava. Izany hoe fiovana voalohany ho hita amin'ny olona zany dia izao araka ny 1520 ny fampiasan'ny fiteny. Hanao fiteny marina sy hiteny tsara fa tsy hiteny ratsy ny hafa. Tsy mandainga na manao ronono atavy mamitaka ny namany fa milaza ny marina. Milaza amintsika aho eto fa raha marina daholo izay nolazain'ny mpanao politika teto Madagasikara, efa niohatra lavitra noho ny tany mandroso eto ambony tany eto sika. Fa izay hilatsaka dia hanompo ny vahoaka. Mandrak'izao mbola aiza ary ilay izy miandry eny ny olo. Rio zavatra misy io avy efa nandroso lavitra noho ny tany mandroso sika. Inona no lazainy olona ary inona no ataony olona? Ny hafantarana anao fa niova dia sahy milaza ny marina sy miteny fiteny fampandrosoana ny hafa. Niova ianao izay milaza ny marina dia mampandroso ny hafa. Vava milaza fahasoavana, vava miteny filazantsara dia ny tenin'Andriamanitra izany. Niova ianao izay. Raha vao taritarim-poana ro ataonao na fitapitaka tsy izy ianao, na dia miteny kristianina na averinao injato ny tenanao kristianina, lengy izany, tsy marina izany. Manaraka izany indray dia ny fampiasana ny tanana. Ny vava io no ahitanao miova, dia ny faharoa ny fampiasana ny tanana. Aleo manao asa tsara hivelomana hoy Paoly apôstôly eto. Miasa tsara fa tsy mangalatra. Mba tsy hangalatra ny an'ny hafa, fa ny asa dia fanomezana avy amin'Andriamanitra hatramin'ny famoronana izany. Zareo amin'ny Genesis 2:15 fa hiasa sy hitandrina ny saha nametrahana antsika. Tsy mbola nanota ny olombelona, tsy mbola niditra ny fahotana, nefa nitsofin'Andriamanitra hiasa sy hitandrina ny saha. Ka fanomezana avy amin'Andriamanitra ny asa. Io no izy. Fampiasana ny tanana hanasoavana ny tena, hampandrosoana ny fiarahamonina, io avy amin'Andriamanitra izany. Ampiasao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny tananao, hamelona anao. Fa aza ampiasanao hanarenao any amin'ny helo hoy Jesosy. Toriteny mbola vetivety izany raha ny tananao kavanana no mitaditady hitarika anao makany amin'ny helo, tapaho. Aoka hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, aoka anao asa hamelona ny tenanao amin'ny tsara, fa tsy tanana handraoka zavatr'olona na tanana hanarenao amin'ny helo, fa tsara aminao. Tapatanana ila hoy Jesosy fa foronina tanana vaovao indray any ambony. Io no lazainy eto ny fampiasana ny tanana. Manaraka izany dia hamafisina eto koa fa ratsy ny fahotana, ary tena ratsy ny fahotana. Ka na dia tezitra azy ianao, aza mitahiry heloka hampanotanao izany. Io no manahirana amin'ity raharaham-piangonana ity. Misy tena mahatezitra. Tena mahatezitra izany dia tena tezitra ianao. Rehefa avy eo vao mahatsiaro hoe dia mivavaha ho azy moa dia mivavaka ho azy. Raha ny marina ny tohisana dia ireo avy lao any. Rehefa itiro fanahirana janony fa fakapanahy izany. Io no lazaina eto. Io no zavatra manaraka ratsy ny fahotana. Ka na dia tezitra azy ianao, aza mitahiry fahotana ny amin'izany, satria fanomezana toerana malalaka ho an'ny devoly izany. Zareo ny 15:20. Tezera fa aza manota. Areo fa tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. 15:20. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Satria ratsy izany fahotana izany raha manaiky ho raisiny ianao. Tena ratsy izany. Na dia tezitra aza, na dia tezitra ihany, aza mitahiry fahotana. Indrindra moa fa ny manota raha teo, aza manome fitoerana
ho an'ny devoly. Io no ambarany Paoly apôstôly eto. Aza mampahelo ny fanahy ny 170 ka mampalahelo ny fanahy zany fanomezana fitoerana ho an'ny devoly zany. Noho zany esorina ny folentika, ny fahavinirana, fahatezerana, tabataba, fitenenany ratsy, lolopo, io esorina. Ireo mantsy no teny mandrava sady mahafaty ny namana, fa ny fahalemem-panahy, fifamelan-keloka tahaka ny namelan'Andriamanitra heloka atsika no hifamelantsika. Io ny teny manorina. Zany ny teny mamelona avy amin'Andriamanitra ry havana. Ny manana zany toetra zany no atao hoe mahalala an'Andriamanitra. Rehefa manana an'izay toetra maha-kristiana izay ianao dia io no atao hoe mahalala an'Andriamanitra. Eo amin'ny toko 5 tsika. Zareo amin'ny toko 5. Ho amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka malala ianareo. Ka ny olona manana ny toetra ny kristiana arak'izay ambara ety no atao hoe mahalala sy malala an'Andriamanitra. Ary atao hoe manahaka an'Andriamanitra raha teo. Mizara roa lehibe ary ny toko 5 izay fitiantsika satria ty le koadiny 4 eto tsika dia tena lava, fa fitiantsika ny toko 5. Fizarana voalohany dia ny toko voalohany ka hatramin'ny faharoa ihany amin'ny toko 5. Fizarana faharoa kosa dia toko 7 ka hatramin'ny faharaiky amby 20 farany. Toko voalohany ka hatramin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ny fizarana voalohany amin'ny toko 5 zany, dia ny fizarana faharoa ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny faharaiky amby 20. Inona ny voalohany? Fananana fiainana amin'ny mpitiavana, ary ny faharoa kosa dia ny zanaka malala, ny fiarovana amin'ny fahalotoana. Io ny faharoa. Ny voalohany zany dia fiainana amin'ny mpitiavana, fananana fitiavana, io no atao hoe zanaka malala manam-pitiavana. Fa ny faharoa kosa dia fiarovana amin'ny fahalotoana. Eo amin'ny andiny voalohany sy faharoa eto ary dia fananarana momba ny fiombona mpitiavana na ny momba ny fitiavana kristiana no ambara eto. Ho amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho hanitra kasitrahana hamonjy antsika. Raha kristiana ary miverimberina matetika zany fitiavana. Manana fitiavana kristiana ny kristiana. Fitiavana kristiana dia mianara amin'i Jesosy. Io no lazainy eto araka lazay aza vakianao amin'ny boky fa vakio ny toetran'i Jesosy. Hitanao zany toetra-pitiavana zany. Manamafy ny amin'izay voalaza tery ambony ny apôstôly amin'ity andiny voalohany sy faharoa ity, ka mampitambatra azy amin'ny andiny manaraka eto, tahaka ny nanoloran'ny Kristy ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana, dia mba manolora tena ho an'Andriamanitra koa isika mpanaradia azy. Aoka hanahaka an'Andriamanitra nanolotra ny Kristy ho fanatitra koa, fanatitra velona koa isika, araka ny toko 12 Romanina andiny voalohany sy ny manaraka izany. Atoloro ny tenanareo fanatitra velona tahaka ny nanoloran'Andriamanitra ny Kristy ho fanatitra. Aoka koa tsika mba hanao tahaka an'izany, hoy Paoly apôstôly. Ho fanafahana an'Andriamanitra masina dia tsy maintsy fanafahana atsika izay ataon'Andriamanitra masina amintsika zany. Ka noho zany dia tsy maintsy masina koa isika. Ao amin'ny Levitikosy dia milaza zany, aoka ho masina ianareo satria masina Jehovah Andriamanitra reo. Aoka ho masina isika tahaka an'Andriamanitra masina. Mpamindra fo dia mba ho mpamindra fo koa tsika izay nataon'Andriamanitra, satria tsika kristiana ry havana dia natao zanaka hanahadray. Tamin'izay mbola nanao skoto, ho kelikely nanao skoto, dia rehefa hendry ilay skoto dia tsy miteny ilay lehibenay, tsy mba miteny, izy fa hendry ny skoto. Rehefa miadaladala ny skoto dia zao no teneny hoe tena manahadray se. Fa nahoana zao fomba se zao dia manahadray. Dia faranao mieritreritra nga hadala ny raiko, tonga dia hendry amin'izay. Satria ny fitenenanao izy manao adala izay toa ny rainy.
tonga dia miova tapoka ianao. Ka ny kristianina dia natao hanadray. Ny raintsika dia fitiavana, mpamindra fo, mpamela heloka. Ka raha tena kristianina manahaka azy. Ary izay no tadiavina eto, mpamindra fo Andriamanitra dia mpamindra fo kotsika. Hoy Jesosy, ako ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay ny an-danitra. Ao amin'ny toko 5:7 zany, ao amin'ny Matio. Matio toko 5:7. Ako ho tanteraka ianareo. Fa raha tahaka ny any fariseo ihany ny fahamarinanareo, inona ny maha-kristianina anareo? Fitiavan'Andriamanitra dia tsy maintsy manam-pitiavana koa ny zanany, mandeha amin'ny fitiavana. Io no lazaina eto ry havana. Ary andiny faharoa amin'ny toko 5, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny fitiavan'ny Kristy anareo. Io no ampianary soratra masina antsika. Raha tsy hainao izay dia mba tereo ny tenanao hahay azy raha izay no izy. Mianatra ao amin'ny Jesosy, mandray amin'ny Jesosy. Jesosy no mampianatra antsika, manova antsika mba hanam-pitiavana. Ary rehefa manova antsika hanam-pitiavana izy, aza miverina amin'ilay teo aloha intsony. Hatreto amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ary dia anatra ho fiarovana amin'ny fahaloto am-pitondran-tena no ambaran'ny Paoly. Hamafisy ny apôstôly amin'ny 3 sy 4 fa olona masina ny kristianina, ka tsy tokony voatonona eo amin'ny fiainany ny fahaloto am-pitondran-tena amin'ny fijangajangana sy ny fiaremana, fitiavam-bola tafahoatra ny fiaremana izany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, voso-dratsy sy ny sisa. Io no lazainy amin'ny 3 sy ny 4 sy ny manaraka. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fiaremana dia aza vela ho tononona eo aminareo akory aza, fa tsy mba mahamendrika ny olona masina izany. Olona masina tsika ry havana hatreo amin'ny batisa, satria no hamasinitsika. Ka tsy tokony reo raha reo no hita eo amin'ny fiainantsika. Ary lazainy aza vela ho tononona eo aminareo zany, ka ho tononona hoe ranona dia izao no ataony. Ary marina zany, bebe ny olona matratra an'izany, fa aza tononona eo aminareo zany, aza atao fantatra eo aminareo zany. Olona masina ny kristianina, ka tsy tokony voatonona eo fiainana zany faharatsem-pitondran-tena zany. Hatramin'ny 5 sy 9 no andavan'ny Paoly mafy an'ireo mpampianatra hafa izay nanohitra ny Paoly. Isan'izany ny libertiniana izay manome vahana ny filibana ranofo ho tsy misy fiantraikany amin'ny famonjena akory. Tsy magnahy io sy ny mpampianatra hafa ny libertiniana milaza an'izany. Io tsy dia magnahy, na mijangajanga ianao na manao fahalotoana zany, tsy misy fiantraikany amin'ny famonjena zany. Fa mety zany amin'ny maha-kristianina. Tsika ne olona afaka e. Ary io fahavoazan'ny kristianina koa. Tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. No zany dia afaka manao adalàna eto amin'izao tontolo izao. Iza no nilaza an'izany? Tsy mendrika ny olona masina zany. Izay no ambaran'ny filazan'ny tsara, izay no ambaran'ny Baiboly manontolo. Tsy mendrika ny olona masina zany. Andany zany dia fantatry ny apôstôly koa izay ataon'ireo mpankasitraka ny fomba n'izao tontolo izao fantany. Fantatry Paoly apôstôly ny ataon'ireo mpankasitraka n'izao tontolo izao, makamamy faharatsiana maharikoriko izay marika hafantarana ny mpanompo sampy sy ny tsy manana n'Andriamanitra maro. Fantatry Paoly io. Ny olona mankafy an'izao tontolo izao, mpanompo sampy ny tena tiany io. Marika hafantarana ny mpanompo sampy, mankafy an'izao tontolo izao. Misy resaka kely dia toaka, izay moa ny mpanompo sampy. Neky ny olo fa tsy miteny iny asiana toaka. Ary nandray misy tratran'io kristianina, vita ny vavaka ao am-piangonana, vita ny vavaka farany amin'ny fahafatesana, handeha ny tômôbilina mitondra raza, asiana toaka ny ponen'ny tômôbilina. Avy eo dia vavaka ro atao. Dia olona dia misentoseto mivavaka, voaka ao jentilisa indray no hita. Io zavatra misy io. Ka fantatry Paoly daholo zany,
pakasitraka ny fomba n'izao tontolo zao, mpanompo sampy ny tena makasitraka an'io fomba n'izao tontolo zao, makamamy faharatsena marikoriko zay misy, mpanompo sampy ny tena manao izany. Ireo ny tian'izao tontolo zao. Ny filozofa epikorianina dia manao mikibony ho Andriamanina. Fa izao tontolo zao kosa dia zao mafana fo. Zao tontolo zao mafana fo amin'ny fomban'izao tontolo zao kosa dia ny vola sy ny harena no Andriamanina. Marina io, ny vola sy ny harena no Andriamanina. Zay ny mpakafy an'izao tontolo zao. Ny epikorianina dia ny kibony no Andriamanina, fa n'izao tontolo zao sy ny mpakafy azy ny vola sy harena io no Andriamanina. Ireo indraindray no mahatahotra amin'ity fifidianana tamin'ity, miraraka izany vola zany, miraraka salamiravina amin'ny ririnina reny mihitsana. Farany naky ny kristiana mba manaty, raha mba mihitsana ihany ity, manaty an'ilay firaraka ilay vola, manahirana ihany. Ary mandinika eo, avy aiza ity, ary inona ny deny eto, ary hanao inona ny hafarana. Eny mampieritreritra ny vola, avy aiza ity vola ity, hanao inona eto Madagasikara, ary inona ny hafarany. Dia tsy fantatro aloha, tsy hamaly izany eto, zavatra miraraka izany, ary zavatra misy izany. Izany hoe mampiasa na ampiasana ny mamona ho Andriamanitra. Io ny zavatra misy. Na ampiasa ny mamona tsy marina ho lasa Andriamanitra. Io no atao fieremana. Ary betsaka amin'izao, araka ny tenin'ny soratra any aoriana any dia ho betsaka ny lo tia vola, ary ho tafahoatra ny fihinanam-bola, ary tafahoatra ny fitadiavam-bola, ho betsaka izany. Ny mamona no lasa Andriamanitra. Dia izao no lazain'ny Paoly eto, ary lazain'ny marina amin'ity toko fahadimy ity. Toko fahadimy, andiny fahadimy. Fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olom-betaveta, na ny olona mierina mpanompo sampy. Aza mety ho fitahan'olona amin'ny teny foana ianareo, fa zany zavatra zany mahatonga fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fahanarahana. Io no lazany azy eto ry avy. Io no ambarany Paoly apôstôly, fa mafy zany teny zany. Koa ny fahalotoana, ny fahotana, ny faharatsiana rehetra dia mahatonga fahatezeran'Andriamanitra sy heloka eo andohan'ny miaina amin'izany. Aza mety ho fitahan'olona amin'ny teny foana ianareo, hoe ny mpanoratra eto, tsy mandefitra amin'ny kristianina miliba amin'ny faharatsen'Andriamanitra. Tsarovo zany, sady kristianina no mpiliba, tsy mandefitra amin'izany Andriamanitra. Tsy mety miaraka izany. Kristianina mpiliba amin'ny faharatsena, tsy marina izany. Tsy zany misy. Io no nahatonga ny apôstôly eto, aza mety ho fitahana amin'izany ianareo, langy izany, fa mahatonga fahatezeran'Andriamanitra ny filibana amin'izany faharatsena izany. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava amin'ny tompo ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Ary io no anjara lohatenitsika eto amin'ny andiny fahavalo, mandeha araka ny mahazanaky ny mazava. Maizina fa iny, mazava amin'ny tompo ankehitriny, dia mandehana amin'ny mahazanaky ny mazava zany, amin'ny andiny fahavalo zany ry havana. Fa maizina ianareo fa iny, fa efa mazava amin'ny tompo ankehitriny, fa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Io no antson'ny apôstôly eto, aza miverina amin'ny aizina intsony. Zany indrindra ny foto-kevitry ny fampianarana eto, ny fandehanana araky ny zanaky ny mazava. Tsika ane zany, izay no dikany hoe fifoazana. Inona mifanohitra amin'ny fifoazana? Torimaso. Tsotra ane zany, zavatra tsotra zany, matory mifanohitra amin'ny tory, mifoha. Ka aza mipody mieritra intsony. Fa mandehana raha mbola manana ny mazava ho Kristy. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava.
Zany indrindra ny foto-kevitra eto, ary io no fiainana kristiana, ary zany ny fiainam-pifoazana. Tao anatin'ny aizin'ny fahajentilisa ny nalehantsika teo aloha, fa ankehitriny ao amin'ny mazava asa miverin-dalana intsony. Miantso amin'ny fiovana ny apôstôly eto, satria efa novana ianao, efa zava-boary vaovao teraka indray. Dia aza mihevitra tahaka nataony Nikodemosy. Nataony Nikodemosy, ataony olona ahoana moa ny hiditra ny ekibondray rehefa lehibe? Anaova hoe te-hipody any. Fa rehefa teraka indray mandehana amin'izany fahavelomana amin'ny Kristy izany. Aza miray amin'ny asany maizina tompo, fa mifoaza ary mitsangana amin'ny maty. Io ny andininy 410 eto amin'ny toko 5. Aza miray amin'ny asany maizina ho izy. Andiny 5. Koa izao no ilazana hoe mifoaza ianao izay matory amin'ny mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Mitsangana amin'ny maty zany, mitsangana miala amin'ny fahafatesam-panahy ny dikan'izany, ka mandray ny fahazavana avy amin'ny Kristy. Io ilay izy. Tahaka ny nataony Jesosy any Lazarosy tao am-pasana hiala amin'ny fahafatesana no ataony apôstôly eto, ka ilazana hoe ry fifoazanao mivoaha hiala amin'ny fasana. Io no lazainy eto, ry kristianao mivoaha hiala amin'ny fasana, mifoaza, mitsangana amin'ny maty, fahafatesam-panahy zany. Ny fitondrana tena maloto ary no karazana fasana mandrapaka tsikelikely ny kristianina ankehitriny. Ny fitondran-tena maloto no karazana fasana mandrapaka tsikelikely ny kristianina ankehitriny. Dia mody ataony hoe tsamagnahy. Io ny fahavazan'ny kristianina, tsamagnahy. Tsamagnahy kely dia tsamagnahy kely dia farany dia ny tegnany manontolo tsy misy mampanahy, fa dia mahazo manao fahotana, manao fahalotona daholo. Io no efa fasana mandrapaka tsikelikely ny kristianina. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Dikan'izany mibebaha hatrany hatrany aoka hanolo tena ho an'Andriamanitra. Raha mbola tohizana io dia izay ihany ny ankapobeny, fa dia izay no amarana anazy. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, aza miverina amin'ny fahotana intsony na ny fahamezinana rehetra, aoka hibebaka isan'andro hanolo tena ho an'i Kristy, satria zany ny antsoina antsika hiala amin'ny fahamezinana, handeha amin'ny mazava mandrakariva. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay fazatra amin'ny tareo indrindra ka mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Saotranao izay Andriamanitra resanaky fanahy masina, fa natsonao hiala tamin'ny fahafatesam-panahy ao anatin'ny fahotany zahay. Fasana izany. Raha tamanao anaty fasana, na dia velona aza dia ho maty ihany. Efa nesorinao hiala tamin'izany izay mba handray fahavelomana sy handray ny fahazavana avy aminao. Zareo Jesosy ny fifoazana manerana ny Madagasikara ity. Indraindray dia efa hita fa toa mandeha amin'ny maizina ihany ny sasany. Azavelanao tamana amin'izany, fa mpanosoy amin'ny fitiavanao, satria izany ny mahasanakao anay. Da io ary ny mpamonjy toby, zareo ty toby lehibe akary malaza ity. Ianao no efa nametraka an'ity hatramin'ny voalohany, ianao no mbola hiazona azy hatramin'ny farany. Dia matoky zahay fa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsisy andeha amin'ny maizina intsony fa hiara-dia aminao isan'andro. Azavelanao hiverina dia ray azy, izay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy io, anakinana sy ametrahany izany vavaka izany. Misaotra ary tompo malalanay noho ny fitiavana. Amen.